rabado, saritahotra sy tsy manan-kambo ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy tsy mba toy izany ny mpitondra any Amerika Atsimo. Diny ohatra ny fihetsiky ny manam-pahefana any Équateur. Teto Madagasikara, iarahantsika matsiaro, fa raha ny tapahany Amerikanina ny AGOA tamin'ny 2010, ranomaso sisa no tsy nalatsaky ireo tompon'andraikitra malagasy sy ny mpandraraha malagasy satria tsy mahita tolotra politika vaovao toy ny sokona nanany bato izy ireo. Any Amerika Atsimo, ilaza koa ny Amerikanina fa raha mampiantrano ny Snowden Équateur, ho foanany ny fifanekena amin'ny faditsiranana ahafahany Équateur mampiditra entana mora any États-Unis, azahoany Équateur ambimbava 320 tapitrisa $, isan-taona. Tezitra ny mpitondra tany Équateur nandrean'izany fandrahonana izany, de namoaka fanambarana fomba ofisialy horentany horendanitra ny ministry ny fifandraisana ekwatoriana Fernando Alvaro tamin'ny 17 Jona fintinana tahaka izao. Lazainy androany fa tsy ekene ny tsindry ara-toekarena ataony Amerikanina noho ny antony politika. Tazony ho anareo Amerikanina ny fanomezana anay fianam-bidy mikasika ny ladoany amin'ny entana alefany any États-Unis. Tsy manaiky tsindry izay na avy amin'iza na avy amin'iza. Tsy atakalonay vola ny fitsipika ijoroanay sy ny voninahitray. Tsy ankininay amin'ny tombotsoa ara-barotra sy ara-toekarena na goavana aza ny fiandrianany firenenay. Izany Équateur zany nefa firenena kely sy bitika ao Amerika afovoany satria tsy mitovy amin'ny antsasaky Madagasikara kory aza ny velarany tsisy arenakibony tany any. Ary efa iray volana izao i Snowden no miitsoka ao amin'ny seranam-piaramanidina Moscou tsere mietevo. De nijoro ny filoham-pirenena roa nilaza hovonina ampiantrano azy. Dia andriamatoa Nicolas Maduro filohan'ny Venezuela nandimby a Hugo Chavez sy Daniel Ortega filohan'ny Nicolas Maduro filohan'ny Venezuela. Vonina ndray any Snowden izahay mba hiaro azy amin'ny etraketraka ataon'ilay fanjakana imperialista matanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao. Na izany ara rehefa mony ny fahavonona iny ampiantrano any Snowden izao ny olana. Tsy misy sidina mivantana mampitoy any Moscou sy Caracas. Tsy misy sidina mivantana mampitoy any Moscou sy Managua. Managua mantsy ny renivohitry Nicaragua. Dia mety tsy anaiky ny firenena sasany raha andalo amin'ny abakabany ny fiaramanidina hitondra any Snowden. Ary efa nitranga izany tamin'ny fiaramanidina nitondra ny filoha boliviana Evo Morales avy tany Moscou. Voatery nidina tany Vienne Evo Morales niandry ny firenena Europeana efatra anome alalanazy isidina amin'ny abakabany de Frantsa, Espagne, Portugal sy Italie. Raha nipetraka tany Vienne ny fiaramanidina Evo Morales zany, no savaina soto i Snowden. Tezitra noho izany Evo Morales satria tsy tao aminy i Snowden. Tezitra koa ny vahoaka any Amerika Atsimo rehetra, indrindra ny vahoaka any Équateur, Suriname, Uruguay sy Venezuela, de nitaky ireo olona reo any ireo firenena Europeana reo mba anao fialantsiny ampahabe maso. Efa miomana androaka ny masovo Amerikanina ny lapazy Evo Morales izao, toy ny efa nataony tamin'ny taona 2010. Tezitra koa ny vahoaka Boliviana, dia sady ny torabato ny masovo frantsay ao lapazy izy ireo no nandoro ny saina frantsay. De ny rany ministry ndrarambainy frantsay Laurent Fabius ny mpitondra teniny Quai d'Orsay Philippe Lalliot nanao fialantsiny ampahabe maso. No ty raha Snowden ity toizako ny zavatra efa nilazaiko teto tamin'ny 7 avril lasa teo mikasika ny afatra takona message subliminal. Ny afatra takona dia vokatra azo amin'ny siansa vaovao antsoina hoe cybernétique noforon'ny matematisianina Amerikanina Norbert Wiener tamin'ny 1979.
izany cybernetika izany no mifehy ny système rehetra na mananaina na tsy mananaina. Ny zavatra rehetra manodidina antsika dia système daholy, ohatra fiarahamonina, toekarena, ny solosaina, ny orinasa, hatramin'ny atodoan'ny olombelona, système daholy zany mifandray sy mifampiankina. Ny cybernetika no niteraka ny cyborg. Zany cyborg zany olombelona mifangaro machine. Teny anglisy ny cyborg, fanakambanana na teny anankiroa, cybernetika andaniny sy organisme ankilany, dia zany ny manome cyborg. Ny cyborg dia tsy machine toy ny robot, satria misy ampahany olombelona ao aminy. Tsy olombelona nefa izy satria ampahany be ao aminy no solosaina sy machine. Amporisiko ianao pieno ijery indray ny andiny film mikasika any Jason Bourne, agent secret américain, lalaoviny mpanao sarimihetsika Matt Damon. Araka ny hita amin'izany andeha tantarany Jason Bourne izany, misy sampana miafina ao amin'ny CIA atao hoe Treadstone, izay nametraka afatra takona tao amin'ny atidohan'ny Jason Bourne mba anatanteraka ny baiko omena azy izy amin'ny fotoana ilany CIA zany nahaiza toerana misy azy. Na de film aza ny tantaran'ny Jason Bourne, nisy tokoa fitifirana atidohan'olona nataon'ny NSA tamin'ny raharaha Iron Gate tamin'ny andron'ny filoha Amerikanina Ronald Reagan. Ny varotra fitaovam-piedena antsokosoko tamin'ny Iran ny mpitondra Amerikanina tamin'izany. Ny vola azo tamin'izany dia ny vidianana basy sy nametrahana afatra takona tao amin'ny atidohan' ireo Contras, mpanohitra ny filohan'ny Nicaragua Daniel Ortega. Azadino fa ny lohan'ireo Contras nanohitra mpitondra aliny Amerikanina no nametrahany afatra takona. Voatery nifoanana nefa izany asa izany tamin'ny 577 noho ny vavan'ny gazety. Dia zao fanontaniana mipetraka, efa endry ve ny CIA sy ny NSA izao ka tsy manao asa maizina tahaka izany intsony? Tsy atompoko. Izao raharaha Snowden izao no mampiseho fa misy zava-doza kotrehan'ireo olona diabolika ireo. Za mino fa tafiditra amin'ity raharaha Snowden ity nitetika antsoina hoe stimulation magnétique transcranienne, andefasana impulsion magnétique ny atidohan'ny olona iray na maromaro mba anatanteraka ny baikony ny reptilien izy ireo amin'ny fotoana anetsehana azy na aiza misy an'ireo olona ireo. Bokotra fotsiny no tsindriny any aminy any dia mihetsika toy ny cyborg ireo olona ireo, tsy tompony tenany intsony manatanteraka ny baikony reptilien. Tsy mila ampidirina amin'ny efitrano manokana ireo olona ireo fa asaina mandeha fotsiny amin'ny toerana iray izay efa voaomana mialoha itifirana ny atidohany. Rehefa tonga ao izy ireo dia tifirina impulsion magnétique ny lohany mba hipetraka ao andohany ny afatra takona. Izany no mampiseho fa tsy ampisaina ny mpanao politika malagasy manaiky avezivezy ny fianakaviam-be raisam-pirenena mamonjy fivoriana any amin'ny toerana tondroiny.